Ijoro eto Madagasikara ny rafitra nampiana ireo mpanao fikarohana momba ny lalàna izay manomana ny doctorat sy ny HDR na ny habilitation à diriger des recherches hiara-hiasa amin'ireo école doctorale. Ankoatra izay handray ny fikonan-doha iraisam-pirenen'ireo mpampianatra lalàna ihany koa isika eto Madagasikara amin'ity farany herinandro ity. Ny antsipitriany Priska Rakotonandrasana eo amin'ny sariny Stéphane Alphonse. Mbola vitsy ary azo isaina amin'ny ratsan-tanana ireo profesora momba ny lalàna raha eto Madagasikara no resahana. Maro ny asakana mety mahatonga ireo nianatra momba ny lalàna tsy mahatody hatramin'ny farany. Isan'izany ohatra ny tsy fananantsika antota-kevitra feno ilaina amin'ny fikarohana. Tsy mbola manana ilay antsoina ihany koa hoe laboratoire de droit isika eto Madagasikara ahafahan'ireo mpianatra manao fisedrana ny asa-pikarohana izay nataony. Ireo indrindra no antony nahatonga ireo mpampianatra lalàna hanangana rafitra antsoina hoe think tank le crédit. École doctorale zany dia tokony hanana ny antsoina hoe laboratoire. Io zany ilay sehatra anaovana fikarohana. Sarotra be moa zany le fametrahana ny atao hoe laboratoire de droit, fa ity think tank izay napetraka ity, think tank moa ny dikan'izany amin'ny teny frantsay dia hoe laboratoire, dia io zany ahafahan'ireo mpikaroka manao fisedrana ny fikarohana izay nataony zareo, satria misy comité scientifique zany ao anatin'le think tank, dia ireo no manara-maso sy manampy an'ireo mpikaroka mba halavorary ny asa-pikarohana sy fandraika amin'ny fomba fanao ara-sientifika amin'ny fanaovana fikarohana momba ny lalàna. Io think tank io moa zany dia manana bibliothèque physique na tranomboky mahakasika ny lalàna aloha, dia manana koa zahay bibliothèque numérique, satria misy zany site zay napetraka anivelany mba ahafahan'ireo mpanao fikarohana manao fampahafantarana pahabe maso na publication, satria zay moa zany anisan'ny asa andraikitra tsy maintsy tanterahany mpanao fikarohana raha ohatra izy ka mikasa ny ahazo ny diplôme doctorat, indrindrindrindra fa ny fakana ny diplôme HDR, dia tsy maintsy manao fampahafantarana pahabe maso ny asa fikarohana, publication zany. Sambany ary voalohany any Madagasikara ny andray ny fikonan-doha iraisam-pirenena ho an'ireo mpampianatra mpikaroka momba ny lalàna. 50% ireo mpandray anjara andrasana avy amin'ny firenena maro samihafa. Fotoana ihany koa ampahafantarana pahabe maso ny fisian'ny think tank le crédit. Amin'ny zoma zao zany anatanterahana le fianan-doha iraisam-pirenena. Ny mpandray anjara eo moa zany dia eo amin'ny 50% eo. Misy zany ny fanaovana famelabelaran-kevitra ataon'ireo professeur samihafa, professeur manana ny lazany eto Madagasikara sy professeur manana ny lazany koa avy any Frantsa, dia ny aorinan'izay moa zany izy professeur avy any ivelany koa amelabelatra momba ny fomba fikarohana ara-numerika. Ary rehefa ny folakandro zany dia ireo mpanao fikarohana izay miomana amin'ny fahazahoana ny diplôme doctorat sy ny diplôme HDR aneo ny voka-pikarohana izay nataony zareo, fanaovan-tsiny fanaraha-piarah-miasa izay ho tanterahana amin'ireo université avy any ivelany sy ilay fikambanana iraisam-pirenena ny mpampianatra professeur maneran-tany amin'ny asa-botsy zao, dia anamora ny fahafahan'ireo mpikaroka manao fandehanana mivahiny any amin'ny université hafa any ivelany mba hanamoramora ny fikarohana izay ataon'izy. Atao fomba fiasa araka izany ny fisian'ny fikonan-doha mahakasika ny lalàna ahafahan'ireo mpianatra mitondra ny voka-pikarohana natao.